Manao ihany ity fandarana ity miaraka amin'ny ilay resaka hoe inona ny zavatra tokony atao, inona ny zavatra iarahana mientana zany hiady amin'ny tsy fanjariana maneno be ao anatin'ny jirama ity. Indrindrandrindra zany ny resaka hoe enquête parlementaire. Teboka anankiroa no resahako. Voalohany zany dia ny resaka nataony député Fidèle Razanampiera momba ny NELEC dia Taneta Matavy tamin'ity herinandro ity. Dia ny faharoa ny mahakasika ny enquête parlementaire. Dia ny farany ny fanentanana antsika rehetra hoe inona zavatra tokony atao. Voalohany zany nandeha tany Tamatavy ny député Fidèle Razanampiera niaraka tamin'ny mission Banque mondiale hoe arinao vizity ny NELEC. Tamin'izay fotoana izay rehefa niteny iraky ny Banque mondiale sady tsy mazava tsara le resaka amin'ny fanazavan'ny député Razanampiera hoe ahoana moa ty resaka NELEC ty, tokony hanampiana ve ny NELEC. Dia ozy izy dia nanazava zany député Fidèle Razanampiera hoe nahoana tokoatra moa tsika tsy niresaka mihitsiny ny hoe inona no tokony hanampiana ny NELEC. Dia nitsamboatra be zany tena hoe wa tandremo-kely satria resaka mitanila, alako hoe atao hoe mitanila ny resaka eto. Non seulement il y a un pouvoir asymétrique du côté du gouvernement et des Malgaches par rapport à NELEC. Inona zavatra teneniko? Mitanila ny fahalalana zava-misy eo am-pelatana ny NELEC sy ny fanjakana malagasy ary ny olona mpiasa ao anatin'ny jirama. Zany zany tsisy adevitra momba an'izay. Ny lazako hoe tsy mampisy adevitra amin'izany. Ny information any NELEC re tompoko, izy manarana olona, izy manana accès amin'ny résultat de recherche rehetrarehetra ataon'ny Banque mondiale. Tsy fantatra zany, za zany tena nijery an'ilay olona izy amin'reto olo reto moa zany lay nanao mission tao avy any amin'ny Banque mondiale niaraka tamin'ny député Razanampiera fa ohatra ny zava-misy isan'andro rehefa manao zany mission ohatran'ireny ka manao tract dia mila fantatra hoe olona tao amin'ny Banque mondiale, iza ny anaran'ilay olona, inona ny titre ny hoetiny ary inona ny asany, inona ny titre. Tsagam-bolo be hoy aho dia manao teny tonga dia avatako amin'ny député Razanampiera satria manadanja be, mazevatra be mihitsy ny zavatra ataony momba ny amin'io resaka jirama io. Dia ilaina zany ny mahitsy be dia apita-pitao any aminy hoe tsy re tompoko, ary apita-pitao amin'ny Banque mondiale tsy re tompoko. NELEC pendant farafahakeliny moa sisy NELEC filatax NELEC farafahakeliny depuis 2012 tena nandrabaka ary nanao tsy fanjariana rehetrarehetra tamin'ny malagasy. Fangalarana vola tsy tanono no nataon'ny NELEC. Tsy manjary ny asany dia mbola izy koa ndeha ho ampianareo amin'ny vola trosain'ny malagasy. So dia misy tsy mandanitsika. Tsy manantsika amin'izany manjary lasa ratsy sana be zay amin'ny ngay député Fidèle Razanampiera sanatria mivavy ianao nivadika gisa mainty ka anao fahalovana miaraka amin'ny NELEC. Alao tonga dia hitsy be ohatr'izay ilay resaka. Tsy re tompoko, orinasa matanjaka be ny NELEC migere groupe tsy latsaky ny 700 eto Madagasikara. Dia zany ve ndeha ho ampian'ny malagasy zay
orinasa tao anatin'ny 20 taona tsy nitsahatra ny 12 taona tsy nitsahatra nandravaka ny malagasy dia andeha ho ampiny malagasy. Faharoa, banque mondiale aza alikainareo zahay tonga dia ahitsiko ny fa nalikainanay malagasy iny dia davinareo atao. Maninona no Enelec no dia davinareo ampiana. Volagna amin'ny any amin'ny Enelec, ce sont des entreprises privées. C'est une entreprise privée avec des branches qu'on n'arrive pas à saisir. Kaloha zavabe ny resaka tonga dia ny anahy ahitsiko. Sa sao de niova fitondran-tena. Tsika tsy zahay intsony amin'izao lera izao dia mbola hitrosa volaka hanampiana ny Enelec. Teboko anatin'izay rehetrarehetra izay izao ny zavatra fanazavako tamintsika hoe amin'io resaka fampiasana groupe io. Karotrangila ozy izy le resaka. Tsy avela mihitsy ny malagasy voatra. Be dia be ny zavatra tokony resahana. Be dia be ny zavatra tokony resahana. Fa ametraka zavatra amintsika ahako ny satria ataoko foy le zavatra. Voalohany indrindra, Ramandoa, Gasoal, Jirama. Manofa groupe ny Jirama tonga dia mifantaniana apetraka amin'ny banque mondiale sy ny député Fidèle Razanapierre. Inona tsy efa mividy mbola Jirama koa mividy an'ilay groupe dia mbola Jirama koa dia andoha vola amin'ilay aratra. Inona moa izany ny landan'ilay mpamatsy aratra. Eo izany teboka tena apetraka ngeda be. Maninona ny Jirama no tsy manana groupe ho azy dia mampiasa ny groupe satria efa izy no vidiny gasoil. Dia ndeha izy mbola izy koa no mametraka ny groupe. Dia inona ny any fana groupe amin'ireo Enelec, amin'ny Jovena. Tsika izany tena ohatra amin'ny mifanambany tsika, mifanambany. Satria io izany mitapy ve tsika? Marasaina ve tsika? Io nge dia efa tezitra anao e. Inona no dia hanofatsika groupe amin'ny olona fa tsy tatanitsika le groupe dia vita. Zay mahatonga l'izy hoe Banque mondiale, arrêtez toutes vos conneries. Arrêtez toutes vos conneries. On commence réellement à comprendre. Dia zany no mahatonga dia ny député Fidèle Razanapierre ohatra ny niova tapaka teo dia hoe tokony ampiana Enelec. Non. Zany teny hoe ataovy ny enquête criminelle amin'ny anatra sy ny corruption et vol nataon'ireo groupe ngeda be ireo. Mbola averiko ny averiko mahitsy be. Ce n'est pas seulement un contrat léonin, mais c'est de vol, de capture d'État, une corruption ataon'ny olona d'un réseau de malfaiteurs. Taon'ny teny gasy mazava tsara izy. Fangalarana nataon'ny tambajotra n'olon-dratsy. Ka io tambajotra n'olon-dratsy io tao amin'ny nomboka tany etapany présidence primature ministère ny finance et en petite partie ministère ny énergie et hydrocarbures. Ka alongava dia tonga dia atapahana le resaka hoe arrêtez. On ne veut en aucune manière que la Banque mondiale s'immisce dans cette question pour injecter de l'argent au niveau de Enelec. Que ce soit clair. Zay tompoko Andriamatoa Seck, Andriamatoa Kofi dia tsy manaiky mandata teraka ny anampinareo any Enelec. Mazava be zay. Teboka manaraka amin'ny resaka enquête parlementaire sy ny Banque mondiale. Ary ho an'ny antenimieram-pirenena. Tsy vao izao ny resaka famatsim-bola amin'ny Banque mondiale re tompoko momba ny resaka angovo sy aratra. Tsy vao izao. Financement Banque mondiale nanaovana volobe voalohany. Financement Banque mondiale no nanaovana an'ny andekaleka. Mila tsy rehefantsika
mazava be daholo financement aniza daholo zany no nivoaka tao anatin'ireo fa andekaleka aloha de banque mondiale de zany tsika de miteny amin'ny banque mondiale rehefa nanao an'izany rehetrarehetra zany nareo a de misy étude be deaibe nataonareo étude tsy toko tsy firoana no natao amin'ny vola trosainy malagasy. Il n'y a que des consultants et des consultants et des consultants sur l'argent qui est emprunté par les Malgaches sur tous les financements. Financement rehetrarehetra dia consultant sababaka be. Dia amin'izao fotoana izao a ho anareo député manao enquête parlementaire any an-danitra ny zavatra jerevanareo. Dia mizesta be nareo. Mizesta be nareo hoe eny tompoko efa hitanay daholo ny contrat ny ireo mpamatsy angovo siaratra ireo dia maninona dia aninonareo. Vous avez des contrats et alors vous pouvez lire leur contrat disant avoile izy raha tena mihevitra ianareo fa tompona andraikitra ary mila ny fifanomezan-tanàna ny malagasy ray manontolo dia avoa les contrats tao fatabahoaka étaler les contrats de manière transparente. Avoa iny mangarahara amin'ilay contrat satria aminay koa dia efa teneniko ilay izy efa niteneniko tamin'ny farany teo zay mijery ilay tavalila izy ianao ty olo ty hoe tsy ohatran'ny niasa tamin'ny karana dia ty olo ty hoe tsy mifandray be amin'ny karana dia ty zay ny zavatra jerevanay dia iza ny ino fa ireo olo ireo tsy ndeha hitatitra ny zavatra ataonareo any amin'ny karana dia zay menakavy tsy malala ninena fa nareo menakavy homana ihany dia ozy isany hoe non arrêtez tout ça ataovy mangarahara ary avereno jerevana daholo ny projet programme novatsian'ny banque mondiale vola sy ny mpamatsy vola samihafa zao mankony a mijery zany ianao manaraka samy zavatra resahako aminareo zany a samy zavatra resahako aminareo zany dia ao anatin'ny site amin'ny banque mondiale ao anatin'ny site amin'ny banque mondiale zany dia azony tsiraray jerena hoe tamin'izao daty nanao an'izao consultance nanao an'izao consultance million rehefa tambatra ilay izy consultance ny tsy haiko tsony 40% financement banque mondiale consultance ho ana orinasa vahiny dia verina ihany consultance anaovana ny évaluation ny prix an'ny électricité consultance anaovana ny évaluation ny tokony ho vidin'ny électricité dia tsika menakavy any sasatra mitrosa fa tsy zavatra mandroso ny zava-misy tokony andraisana fanapa-kevitra any an-danitra ny finainana any an-danitra any zaraina ilay izy hoe ty ry olona ty no tokony adetsika hevitra mafy be ankehitriny aloha io resaka apurement de la dette et des arriérés de la dirama dia tsisy miresaka tsika dia tsy miresaka lay anteny miera-pirenena maninona tsy vakinareo le rapport maninona tsy apetrakareo ny fanapaha-kevitrareo par rapport amin'le rapport fa eto olakolanareo eto malagasy mazava be ny zava-misy hitanareo mazava be mipoka daholo le izy rehetrarehetra hoe tsy un dixième même pas un dixième de la puissance contractualisée no fournissavan'le olona mazava be ny lazainy ministra teo aloha hoe misy vola ambony epanga amin'ny vidiny gasoil dia manao recommandation le vahoaka sy firenena ao anatin'izy amin'ny resaka afahana mandoa ny trosan'ny jirama
tsy resantsika mianakavy zany tsy resantsika mianakavy zany fa mbola manao promenade ny présidence Ndiaye Michael mijery ahoana moa zany ina moa zany ty zavatra ty de nitenenako zareo de nitenenako zareo de tenena oui ils vous ont dit et alors quelles sont les décisions satria eto fanapahan-kevitra no ilaina hita dolodolo izy rehetrarehetra fa inona ny fanapahan-kevitra c'est quoi votre décision les enquêtes parlementaires tsy makaizy vous n'êtes même pas capable de revoir, de faire la revue de littérature sur ce qui a été fait sur l'électricité, le secteur électricité. Comment voulez-vous faire des enquêtes? Tsy vitanareo akory zany ny mitady aloha ny resaka documentation manodidina an'io. Rehefa miteny aho hoe ole reto efa mihoatra ny 1 milliard 1200 milliards d'ariary ene ny banc de trésor spécial jirama de manino tsika tsy manao enquête inona momba an'ireo izany fa manino reo natao sony rehefa miteny aho hoe zao nge mifanaraka hony ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny prestataire de mandoha vola ny gasy mandoha vola jirama manina tsy misy enquête zany rehetrarehetra zany tena ozy isana hoe miteny ratsy be zany miteny ratsy be hoe hitanao hoe le ampandesiny reny ozy izy le olona zay le malalako rehefa manao antiny anao de ohatry ny hitako zany hoe misy an'ireny le fanompana be deaibe le inao ty izy teo varatra sy ny anam-popoka be reny eny tompoko zany ao anatin'ny saiko zany ny ompa anatin'ny saiko hoe tompona ndraikitra ve rangaretinareo mba tompona ndraikitra indray mandeha ma ole reto mahantra le firenena mahantra tsisy zavatra mitombona ao anatin'ny zanaka teo antsika fe hoe tsy mianatra ny zaza malagasy tsy manana taratasy pahaterana le zaza malagasy ray 5 isanjato ny vahoaka malagasy no tsy manana taratasy pahaterana 7 isanjato ny vahoaka malagasy tsy manana efa tonga taona tsy manana karapanondro on s'en fout carrément miteny ny statistique testa be anao alelika mate mba tonga saina ve le tompona ndraikitra tsika mba tonga saina ve le tompona ndraikitra tsika 13% mozy izy no afaka baka tamin'ny ankizy vao namoniko efa nandeha zany légion d'assaut teneniko nareo matsy ravina marikoriko amin'ilay zaza zany zay tsy manana taratasy pahaterana aloha de tsy milatsaka an-tsekoly aloha zava-be ny resaka de amin'le nilatsaka an-tsekoly zany hoe 20 isanjato ny zaza zany raha ohatra nilatsaka an-tsekoly daholo dia ny 5 isanjato an'ireny zaza reny no mahavita ny T3 de zay mahavita indray de milatsaka de 13 isanjato n'le zaza niditra tary amin'ny garabola zay mipetraka ny andray vohatra ihany no afaka baka zay tany ambanivohitra zany tsisy afaka baka tsy fantatro nareo tompona ndraikitra ahoana fa za tonga de manopa be raha vao mahita an'le hoe néant district ray manontolo néant oalelike ma inona tsika tsy taitra nareo milalao zesta be manao testa malahelo be satria tsy misy vola fa tsy maintsy metehatra amin'ny fitrosana banque mondiale mitrosa amin'ny banque mondiale mitrosa amin'ny rehetrarehetra tsy manatsaina tsy misy hevitra afahana hoe zao ny lalako mba nivoanao amin'ny datin'ity
fahalovana be sy fanotrana mangitsongitsoko ty karama vazaha mianakarama be karama Enelec Filatex Enelec Action Jouvena milliardaire en dollars c'est pas en mariarina miniry milanja tsy milliardaire en dollars izy eo andamosin'le malagasy tsy mahazona ny quarter dollar fa tsy quarter cent point tetitsika menakavy de zao zany maranako an'ity faneho-kevitra ty de tsotra de matoa solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiero tsy ny valiny tsisy tokony hanampiany gasy na hitosan'ny gasy ka menany Enelec tsy Banque mondiale enonareo zay efa hitanay daholo manko zao efa manomboka miteny zay hoe non arrêtez d'appuyer des structures parallèles corrompues sur notre dos. Ce sont des dettes odieuses. Allons à Savabe, tout ça manandevo nataonareo. Tsy boninay tsirairay reny. Zay toko tsy anaiky. Ny anomesinareo volana na ray mbilanjary any Enelec. Zay tsy na mbola miantsika ny Enelec. Mbola ady tsy hitanono tokony hiatrehana amin'ny Enelec ka hoe ndeha hanampy azy nareo. Raha volanareo any posinareo tompona ndraiky na Banque mondiale angambana fa tsy volatro sainay. Faharoa mazava be ty fitakiana fa tsy fitalahoana. Banque mondiale avoay daolidaoly ny rapport tokony avoakanareo kasin'ny Banque ny JIRAMA io. Atoko amin'ny teny anglisy ngamba le izy. We demand that you officially release all those consultancy report under the electricity assistance program. Averina izy tao amin'ny teny gasy. Ino ny fangatahana? Takitsika ary malagasy ny amoaha Banque mondiale antsika menakavy afany tsika menakavy tsy eo enquête parlementaire io fotsiny fa tsika menakavy mandinika ny zava-misy avoay daolidaoly ny rapport de consultance zay nampanaovinareo. Mety hitenareo tsy Banque mondiale manana an'izany azafady azanaovanareo kilala maloto zay tsy maintsy misy rapport na Banque mondiale dia avoay. Farany teboka telo iaho ho anareo manao enquête parlementaire io apetrao tsara inona ny tanjona an'ilay enquête parlementaire. Amiko dia mandravaka ny zavatra tokony mamevahana any ministeran'ny fitsarana sy ny sesinareo hoe anao ka enquête parlementaire zay mba tsy andraisanjareo andraikitra. Aloha ataoko mazava be koa zay takiko hoe atsangan'ny commission rogatoire anaovana any fanadiadiana lalina momba an'io secteur électricité io. Avoaka ny Banque mondiale foana hoe 5% GDP ny vola miditra mivoaka amin'ilay JIRAMA fa ilay JIRAMA adiny valo tsy misy zara fa mavita mivokatra dia mbola ianaiky foana tsika ka hoanaly izy zany aho tohiziko rehefa avy eo fa ozy izy zany hoe atsaharo raiso ny andraikitra ny zavatra angatana amin'ny antenimera-pirenena sy ny ministera fitsarana dia ny manangana commission rogatoire. Alors raha tena tompona andraikitra nareo ao amin'ny antenimera-pirenena dia raiso ny ataoviny décret manindry manaiky fa anao commission rogatoire nareo ka hifanampy aminareo
anao an'io enquête parlementaire io satria raha zany dia mifampilalao eto fotsiny tsika dia lalaovinkarana fotsiny tsika mety masika be zay zavatra resahako rehetra izay fa raha ny filana hoe mila olona entitra amin'izao fotoana izao dia zay mbola hampafolo ny tokony hoentitra sy sévérité zany zavatra tokony atao eto izany makasitraka rehetra dian'izao tsika dia efa ataoko foana fanentanana ndao hiara entany ndao hiaraka hiady ndao hiaraka hifanomitanana farany dia ny farany amin'ity fandarako ity dia zany nisy olona tanora nahibe nakandraikitra dia manao antso any ministra Andry Gaulle Ramarsona sy ny ando Juris Ralter hoe olereto tsy manana olona be deaibe tsika mahibe tsy manana olona be deaibe tsika manana fahalalana avy ao anatiny ka anao ve nareo sa tsy anao tena vonona ve nareo mba hitondra ny raimbolanjanareo anovana an'ity Madagasikara ity makasitraka sika rehetra